Misia mazava fandarana fikarin'ny onjam-peo radio fahazavana iarahana manototosa amin'ny FJKM Ilany Vato missionnaire. Misia mazava fandarana ho fanontara-tsaina atakaran'ny olona ny marina ara-tsoratra masina. Misia mazava arahinao eto amin'ny radio fahazavana. Miarabanao ndraiky avana amin'ny zao fotoana iarahantsika mahany eto anatrehan'ny tomposoary omeny atsika ny kahalalana mba ifampairezana sy ifampizarana ny zavatra samy hafa izay efa tiany tompo omena ny fiangonany. Anitsika ry havana dia hijery an'le ataontsika hoe ny atao hoe olona mifoa, olona mifo. Anampy atsika hatakatra ny amin'izany zany ny famaritana izay ezahantsika atao. Ary miainga amin'ireo ny voambolana fototra amin'ny teny grika isika mba anakarantsika an'izany hoe olona mifo zany ry havana. Misy matoan-teny anankitelo ilazan'ny testamenta vaovao azy ny amin'izany ataony mifo zany. De ny voalohany amin'ireny zany sao izay ho jerentsika avy hatrany de hoe ny olona mifo zany de olona mitsangana amin'ny maty. Zay zany ny voambolana voalohany, mitsangana amin'ny maty. Zao no ambaran'ny Efesianina 5:4. Hoy izy hoe koa izany no ilazany hoe mifoaza ianao izay matory ary mitsangana amin'ny maty de ampazavanao Kristy. Ry havana, ny atao hoe mifo zany dia mitsangana ho velona indray, miala amin'ilay fahafatesana teo de mitsangana mba ho velona indray, miverina amin'ny fahavelomana, miverina amin'ny fiainana. Ary azao teny zao vakina izay le fitsanganana ho amin'ny fahavelomana zay indray de mifamatotra amin'ny mazava. De eto zany tsika mahita an'izany izany mazava zany hatrany amin'ny Genesis 1:2 azay ny soratra masina hoe ary Andriamanitra nanao hoe misy mazava de anisy mazava, mbola tsy nisy andro na alina tam'izany, zany hoe tsy ny mazava amin'ny masoandro akory no atao hoe mazava eto, satria ny andro moa zany sy ny alina de baikoan'ny fahazavan'ny masoandro sy ny volana, fa mbola tsy nisy akory zany de efa Andriamanitra miteny hoe misy mazava. Ary fantatsika araka ny Jaona 1:7 fa hoe tao ny tena mazava. Rehefa avy nanambara izy zany ny amin'ny hoe ny tenin'Andriamanitra ire amin'ny 1:1 tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny de Andriamanitra, de mitoy ny fanazavana toy izy hoe izany teny zany no nisy mpiainana ary ny fiainana no fanazavana ny olona. De hoy ny 1:7 hoe tao ny tena mazava, zay mazava ny rehetra tonga tamin'izao tontolo zao, de milaza zany lay mazava io zany kay fa milaza ny tenin'Andriamanitra ary le tenin'Andriamanitra tonga nofo tao amin'i Jesosy Kristy. Ka la hoe mifo zany eo dia milaza an'le olona anankiray izay niona tamin'i Kristy, niona tamin'ny tenin'Andriamanitra, fa ny tenin'Andriamanitra raha teo. Hoy Petera le amin'ny Petera 1:7 hoe fa efa nateraky indray ianareo, tsy tamin'ny vo mety loha fa tamin'ny tsy mety loha dia ny tenin'Andriamanitra. Ary tenin'Andriamanitra io de tonga nofo, ka ny olona de nona taty amintsika le izy. Zany hoe lay ataony hoe mifo zany de mitsangana amin'ny maty, mitsangana ara-panahy aloha zany, satria mbola tsy tonga le fitsanganana ny tena ry amin'ny farany, fa mivelona indray verina indray ao amin'ny fahavelomam-panahy. Efa maty ny fanahy saraka tamin'Andriamanitra mantsy araka ny filazan'ny Genesis 3 azy.
dia velona indray zany a satria niona tamin'i Kristy, niona tamin'ilay teny, ary lay teny zay nampiasain'ny fanahy masina no niteraka n'le olona tonga velona indray zany a arak'izay. De zay nataony mifo, nitsangana, nandray an'i Kristy, niona tamin'i Kristy aloha de natsanga an'i Kristy, de tonga olom-bo avao a nateraka indray a. De zay zany aloha ny hevitra voalohany am'le hoe mifo. Fa zay koa no ahoana moa zany hoe fanahy velona zany, zay ihany koa ny filazan'ny Romanina 7 azy, ny 10 izy hoe fa raha Kristy mitoetra ao anatinareo, na de maty ihany aza ny tena noho ny ota, de fiainana kosa amin'ny fanahy noho ny fahamarinana. Zao zany mahatonga an'le fanahy atsika lasa velona, mitsangana tamin'ny maty a, de i Kristy mitoetra ny raisitsika, de mitoetra ao anatintsika. Ity vatany ity ozy izy mbola mety ho faty ihany, fa fiainana kosa amin'ny fanahy noho izay nionana tamin'i Kristy ka nandraisana azy zay, de velona le fanahy. De zay fanahy efa nitsangako ho velona zay. Izay aloha zany midingana voalohany am'le hoe mifoa. Le hoe mitsangana amin'ny fahavelomana, de voalohany aloha tao amin'i Kristy, de mivelona mandrak'izay tsy ho faty intsony izy, fa izy koa de nifoazan'Andriamanitra, nitsangana tamin'ny maty ary de velona mandrak'izay. Fa tsy koa mahita ohatra vitsivitsy ato anatin'ny soratra masina hoe misy olona mifoazan'ny tompony atsangany tamin'ny maty tany a, mivelona amin'ny fahavelomana, nefa mbola ho faty ihany satria mbola tsy tonga amin'ilay hoe velona mandrak'izay, fa natsangana tamin'izay a de nifoazan'ny tompo to zany. Mety mbola ho faty ihany zany reo. Ohatra ny Luka 7 ny 17, lay zanak'ilay vehivavy mpitondra tena, le tovolahy zay mivoaka avy eo an-tanàna nentin'ny olona tamin'ny trano vorona, fanena tamin'i Kristy izy, de nataony hoe ry zatovo, ho zaho aminao, miarena, mifoaza, mitsangana. Mbola ho faty ihany io tovolahy io aneriana. Ohatran'izany koa atao amin'ny Jona 1:12 milaza ny amin'ny Lazarosy, ry Lazarosy mivoa, mitsangana, de nitsangana i Lazarosy, fa Lazarosy mbola tsy maintsy andary fahafatesana zay fa tena ambarany soratra masina zany. Zay ry havana ny hevitra voalohany, mitsangana ho velona indray, mivelona amin'ny fahavelomana, vokatry ny fiaonana tamin'ny Kristy, nandraisana an'i Kristy, de velona amin'ny fanahy satria mitoetra ao anaty Kristy ary nanangana an'le olona tamin'ny maty. Ny atao hoe mifo, ny hevitra voalohany sika miainga avy amin'ny matoan-teny avy amin'ny teny fototra grika de ny hoe mitsangana amin'ny maty. Zay zany ny hevitra le hoe mifo aloha. Fa ny hevitra faharoa kosa zany a avy amin'ny matoan-teny ao amin'ny teny fototra grika de hoe miarina. Teo le mitsangana tamin'ny maty a, naverina amin'ny fahavelomana, de milaza an'le hoe fahaveloma amin'ny fanahy mihitsy zany aloha, de eto kosa am'izay rehefa velona de asiana miarina am'izay kosa, asiana miarina. Luka 2:2 hoy, ary Simeona nitsodrano azy reo ka hanao tamin'ny Maria reniny zaza hoe, indro ity zazy ity no voatendry ho fandavona sy ho fananganana ny maro amin'ny Israely ary ho famantarana ho lavina. Zany hoe i Jesosy zaza zany tamin'ny andro nitaona azy tao amin'ny tempolo moa de nitsodrano azy i Simeona tamin'izay fotoan'izay, de nilazainy hoe io zaza io Jesosy zany a, de zay fanapahan-kevitra eo anatrihan'io Jesosy io no raisina no mahalavo ny olona na ho fampiarenana azy ho amin'ny fanarahana ny hevitr'Andriamanitra. Mijoro. Zay zany a ny dikan'izy miarina, mijoro. Misy ho lavo, fa misy ajoro
amin'ny fanapahan-kevitra zay raisina eo anatrehan'ny Jesosy Kristy. Tesalonianina voalohany toko faefatra andininy fahenina amby folo ry havana dia misy an'izao teny zao zay ambarany soratra masina eto zany manao hoe fa ny tenan'ny tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsona sy ny feon'ny arikanjely ary ny trompetran'Andriamanitra ka zay maty eo amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Miarina zany, miala amin'ny toerana matory de mijoro, mifanraiky amin'ny levitra tery ambony any zany aloha, miala amin'izay toerana zay de mijoro amin'izay miala amin'ny endriky ny fahafatesana rehetra. Zay zany ny hevitra anankiray koa amin'izy miala amin'izay toerany maty zay. Ka eto zany tena toerana lelazaina. Teto de hoe fasana eto zany de tali amin'ny Luka toko faharoa izy de milaza lay fandavana ny famonjena zay nataon'i Jehovahandriamanitra tamin'ny Israely de misy arak'izay matsangana miala amin'izay toerana misy ny fandavana sy ny fahafatesana zay. De zany hoe miala amin'ny endriky ny fahafatesana rehetra mihitsy zany zay misy tamin'io fotoana io. Zany hoe araky teny ihany de mivoaka amin'ny toerany matory, zany hoe mivoaka amin'ny toerany maty tahaka ny Lazarosy zany niala tao amin'ny toerany maty. De izy fa mitsangana eo ambaravarany fasana, mijoro eo ambaravarany fasana, efa nivelomin'ny tompo izy aloha. Zay ny anjaran'ny tompo le nampitsangana azy tamin'ny maty, fa efa mijoro eo ambaravarany izy zany am'izay mijoro eo ambaravarana mivoaka avao de asain'ny tompo novan'ny olona am'izay ny fatotra rehetra zay misy azy. Ny famatorana zany hoe ny lamba manodidina azy ny lamba paty zay nafatotra azy tamin'izy maty iny de asaina vahana am'izay vao izy. De eo zany le misy an'le hevitra am'izay hoe niarina izy de mijoro izy efa avy novelomina natsangana tamin'ny maty teo zany de indro izy fa mijoro eo. Avy amin'izany ny hevitra zany no ivereantsika kely aty amin'ny lay Luka toko faharoa andininy efatra amby telopolo teo hoe ity zazy ity de voatendro fandavona sy ho fananganana maro amin'ny Israely ary ho famantarana ho lavina. Izy mantsy no amerina ny olony amin'ny fankatoavana indray an'Andriamanitra. Zay no lazain'ny Luka toko voalohany andininy fa maromaro eo zany de ilay Jesosy io no famerenana ny olona ho amin'ny fankatoavana sy ny fitiavana, mamerina ny foniny ray ho an'ny zanaka, mamerina ny olona ho amin'ny Jehovahandriamanitra, zany hoe manala azy ary amin'ny toerany matory ery, any amin'ny toerany maty de mampijoro azy am'izay kosa, mampitsangana azy eo am'izany toerana tokony hijoroany zany. Ny Efesiana toko fahadimy andiny fefatra amby folo diavana de milaza an'izao koa efa niresahana teo ty hoe mifoazy ianao zay matory ary mitsangana amin'ny maty de ampazavanao Kristy. Lay hoe mifoazy ianao zay matory zany de eo indrindra le lazay hoe mitsangana am'izay, fa le fitsanganana maty efa nataon'ny Kristy an'reto Efesiana reto. De rehefa mitsangana eo am'izay nareo dia mijoro am'izay eo am'izay everina fa tokony hijoroanareo arak'izay nambarany tenin'ny soratra masina zay. De reo zany ny Efesiana eto hoy izy ny tenin'ny soratra masina andiny fahavalo, fa maiziny ianareo fa iny fefa mazava ao amin'ny tompo kosa ankehitriny, mandehana tahaka ny zanaky ny mazava, fa nivokatry ny mazava de ao amin'ny fahatsahana rehetra sy ny fahamarina ary ny fahitsiana, mamantatra ny akasitra zay akasitrahan'ny tompo. Eo zany tanao am'izay zany fa hoe le olona mijoro zany de manezaka mamantatra ny akasitrahan'ny tompo, zany hoe tsy mijanona tary am'le toerana veriversaina na matoritory tary intsony izy, fa misy ezaka ataony mamantatra ny hevitr'Andriamanitra. Fa izay ataony ao amin'ny miafina ozy de mamenatra raha de milaza azy fa ny zavatra rehetra raha anarina de aseho amin'ny mazava,
fa na inona seo dia mazava koa zany lazany hoe mifoazy anao zay matory ary mitsangana amin'ny maty a dia hampazavanao Kristy. Mandray an'levitra tery aloha ihany mifamatitra amin'ny mazava ihany koa ity voambolana faharoa hoe miarina sy mijoro ity. Io mihitsy zany ny tena fototra io le mazava io, ary ny tenin'Andriamanitra moa zany zay ambaran'ny soratra masina mirakitra anatin'ny soratra masina azavain'ny fanahy masina zany mazava resahany zany. Ary Jesosy Kristy mihitsy ny fahazavany zao tontolo zao, hoy ny Jaona 4:12 dia mifamatitra amin'ny Kristy zany ka manezaka mamantatra ny hevitr'Andriamanitra ny olona efa natsangana tamin'ny torimasony zay. De vao maika izy efa mitsangana am'izay zany izy aveo de vao maika ampahazavany Kristy ihany izy, mitsangana amin'ny maty de ampahazavanao Kristy. Vao maika izy mandroso amin'ny mazava, mijoro amin'ny mazava, mijoro vavolombelon'ny mazava mihitsy zany amin'ny teny farany izay ilasantsika azy. Voalohany zany dia ny hevitry ny teny mifoa aloha dia mitsangana amin'ny maty, miala mihitsy amin'ny fahafatesam-panahy de mitsangana ho velona, ary Kristy mitoetra ao anaty no mahatonga an'izay fitsanganana ara-panahy zay, fionana tamin'ny Kristy de mifandraisana azy de mitsangana amin'ny maty ny fanahy. Fa ny faharoa rehefa nitsangana maty ny fanahy zany de eo am'izay fa mijoro amin'izany fahazavana zay efa nitondro fahavelomana ny efa nitondran'ny tompo zany, ka mitsangana eo ho vavolombelona am'izay mazava zay fahita zay. Zay zany ny hevitra roa voalohany. Hojantsika ny hevitra manaraka izao. Ny hevitra fahatelo havana am'izay hoe mifo zay araky ny matoa teny amin'ny teny fototra grika nanoratana ny testamenta vaovao. Ny hevitry ny teny mifoa dia miverina amin'ny marina, miverina amin'ny marina, miverina amin'ny fahamarinana, miverina araka zay hevitr'Andriamanitra am'izay. Koritiana voalohany 5:10, andiny 7:30. Mifoaza tsara ary aza manota, fa sasany tsy manana zany fahalalàn'Andriamanitra zany, ny ampamenatra anareo ny lazako zany, fa ny sasany tsy manana ny fahalalàn'Andriamanitra. Zany hoe lay mifo zany eo dia miverina amin'ny fahalalàna an'Andriamanitra. Levitra voalohany efa andresantsika teny am-piandohana de hoe mitsangana amin'ny maty aloha ny fanahy, niona tamin'ny Kristy, nandray an'i Kristy. Ny hevitra faharoa de hoe rehefa nitsangana de mijoro tsara am'izay eo am'le mazava zay efa nananganan'ny tompo niala tany amin'ny toerany fahafatesana tany. Fa ny fahatelo koa zany eto de lay atao hoe mifo zany dia miala amin'ny fahotana, miverina amin'ny fahalalana an'Andriamanitra, mitarika ho am'izany lalana zay efa hitarihan'ny fanahy zany, ka mandeha am'izany lalana zay hitarihan'ny fanahy zany. Hoy izy eto manao hoe mifoaza tsara ary aza manota. Zany hoe lavinao dolidoly zany zay rehetra ota mety mora mahazo anao. Ary tsy zany koa ny ariavana fa tamin'ny nianao niona tamin'ny Kristy anie ka nandray an'i Kristy. De lazay ny soratra masina hoe ao amin'ny Romanina 9:5 zany mazava tsara ny hoe fahafantatsika fa ny olontsika taloha de fa niaraka nombona tamin'ny Kristy, anombana ny tena ny ota mba tsy hanipotsika ny ota intsony. Ko ny olona zay niona tamin'ny Kristy sy nandray azy zany de tsy manompo an'izany ota zany intsony, tsy manompo ota intsony. Ary izany ihany koa nge no ambaran'ny Galatiana 2:2-20 hoe fa voomby miaraka amin'i Kristy tamin'ny hazo fijaliana le izaho, zay moa ny anaran'le olona taloha zany, zaho, ary tsy le izaho intsony no velona fa i Kristy le velona atao anatiko. Ary zay mitateraka Andriamanitra de tsy manompo ota intsony, hoy Jaona ary amin'ny epistily. Noho izany
zay ny olona mifotsara zany de mitandrana ny tenany tsy verina intsony ka hanompo an'izany oatra zany ndray ary ny tsy fahalalan'Andriamanitra no mahatonga ny olona manao an'izany ny hevitra nataon'Andriamanitra no mahatonga ny tsy fahalany hevitra nataon'Andriamanitra tsy mahatakatra ny hevitr'Andriamanitra zay mahatonga ny olona manao an'izany ry havana ny hevitra am'le hoe miverina amin'ny marina anankiray de hoe miala am'izay rehetra mahamamo miala am'izay rehetra mahamamo ny hoe mamo a de tsy tompony tenany intsony sy ny fiatsika ataony ka tsy ny toaka sy ny alikaola ihany no mahamamo fa mahamamo koa ny zava-mahadomelona mahamamo koa ny fahoriana mahamamo koa ny fifaliana efa tafa oatra izy de tsy zaka ny loha sy ny saina intsony de variana mamo ao mahamamo ny tsindry be dehibe manodidina amin'ny fiainana ka ny olona zay efa mifo zany a dia mitandrana ny tenany tsy atratra marina fa misy daholo zany ary tsy maintsy misy zany kanefa ny olona asaina mifo tsara zay tena mifoaza tsara zany hoe tsy nitsangana fotsiny fa mila mitohy mitojo makany am'ilay fahatanterahana ka tsy manaiky ho fehezin'izay zavatra rehetra mahamamo na inona zany zavatra mahamamo zany na toaka na zava-mahadomelona na ny fahoriam-piainana na ny fitiavana diso toerana na ny fifaliana be zay zay mety tsy mahatonga atsika tsy ho tompo ny tena sy ny fanapahan-kevitra intsony de zay le teony mifoaza tsara ary zay koa ry havana no amaranako azy a ny am'ty hoe mifo ty zay ambaran'ny Efesiana 5:7-8 zany miverimberina foana mifoazinao zay matory mitsangana amin'ny maty de mampazavanao Kristy de mitohy am'izay ny fanazavana n'le hoe miambena aza manota intsony miala am'zay rehetra mahamamo reto ny mahamamo de amin'ny Efesiana 5:5-5 sy ny manaraka ka izy ty ary hatrany amy 5:9-5 mihitsy de io zany le favakinareo am'izay raha manam-potoany nareo de vakeo Efesiana 5:5-5 ka hatrany amy 5:9-5 de ireo no zavatra atao hoe mety mahamamo atsika ka mahatonga atsika tsy ho tompony tena sy ny fanapahan-kevitra intsony ka mila mifo tsara tsika arak'izay ten'Andriamanitra zay donc vakina vetivety fotsiny zay azo vakiny koa tandremo tsara zay fandehanareo mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala fa tahaka ny indry ka raha roty ny andro azo anaova-tsoa fa ratsy zao fiainana zao zany hoe ny tsy fanaovana ny fandehanana amin'ny tahaka ny adala tsy manam-pahendrena dia tsy toetra ny olona zay ny fo zany noho zany de aza manao adaladala fa aoko fantatrareo ny sitrapon'ny tompo ary azo mamy divay ianareo fa am'zany de misy fanarana-po amy ratsy fa okofinoana ny fanahy ny fahafenoana ny fanahy zany no mahatonga atsika ho mifo tsara ka tsy mandeha amy lalan'ny fahadalana sy ny fahamamona be dehibe de hoy izy hoe mifampilaza amisalamy sy ny firana sy ny tonokiram-panahy ary mihira sy mikano amponareo an'ny tompo zay zany le zavatra resahany eto ry havako ny amin'io mifo tsara de eo amin'ny andinin'ny 2 sy manaraka ianareo vehivavy manaiky mivadinao tahaka ny anakenan'ny tompo ny olona mifo zany a ny vehivavy mifo de manaiky ny vadiny tahaka ny anakenan'ny tompo fa ny lahy lohan'ny vavy tahaka ny Kristy koa ny lohan'ny fiangonana ny andin'ny 5 ianareo lehilahy tiava ny vadinareo de tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana ka nandora ny tenany amonjy azy mba hamasina azy amin'ny adovany azy amin'ny tenany fanasana amin'ny teny amin'ny rano fanasana amin'ny teny zany hoe ny lehilahy mifo zany a de asainy de tarihan'ny fanahy masina ho tiany vadiny tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana ka nandora ny tenany amonjy azy na ny ekeny ho faty mba hamonjy ny fiangonana io de mitohy hatrany le hoe mifoaza tsara ery amin'ny andin'ny 5:1 anaka manaiky ny ray sy ny reninareo ao amin'ny tompo ny zanaka mifo zany de manaiky ny rainy sy ny reniny manaja ny rainy sy ny reniny fa ao anatin'izany didy zany no misy teny fikasana eo amin'ny andin'ny 4 de hoe ianareo ray
ray aman-dreny aza mampatezitra ny zanakareo fa de zao mifamaizana sy mifananarany tompo izy zay ny ray aman-dreny mifo zany a de zay le fandehany andininy fahadimy ianareo mpanompo maneke ny tomponareo ianareo tompo a aza manao zay aza manaova toy zany amin'ny kosa ka atsary ny fandrahoana satria fantareo fa ny tompony sady tomponareo koa de any an-danitra ary tsy misy fizahatavan'olona ho aminy zay revana ny olona zay mahita ny asan'andriamanitra natsangana tamin'ny maty aloha ny fanahy de velona ao amin'i Kristy fa manana any Kristy ao anaty nandray niona taminy ary nandray azy zay ny hevitra volohany le fo velomina aloha ny fanahy ny faharoa de hoe rehefa velona amin'ny fanahy de asaina mijoro am'izay am'izany mazava efa hita zany ka mandeha arak'izany lalana hitondrany zany ka miala amin'ny endriky ny fahafatesana rehetra ary mifahatelo de hoe miverina marina miala amin'ny ota miala am'izay rehetra mahamamo de eny efa mivakina teo reo zany a misy ohatra vitsivitsy no men'ny teny soratra masina fifandraisan'ny mpivady ny tokatrano ny ankohonana fifandraisan'ny tompo sy ny mpanompo samy hafa de reny no toy lalan'ny fahamarinana zay miverina am'izany fahamarinana zany ny olona zay mahita ny famoazan'ny tompo azy ry havana araka ny jona voalohany toko fasivy dia mifamatotra amin'ny mazava io hoe mifoa io ny tenin'andriamanitra zay ampiasain'ny fanahy masina no mitondra ny mazava ary zany mazava zany no mampifoan'ny olona ary miazona azy am'izany toerany zany am'izany toeran'ny olona mifo zany ka mandeha araky ny marina ary fantatsika tsara fa ny tenin'andriamanitra no marina de ny olona mifo zany de entin'ny fanahy ahatanteraka reo hevitr'andriamanitra tanatin'ny soratra masiny reo mahereza ry havana ny tompo manoro mandrakariva amen. Misia mazava fandarana vokarin'ny onjam-peo radio fahazavana iarahana manototosa amin'ny FTKM ilany vato missionnaire Misia mazava fandarana ho fanotaratsaina atakaran'ny olona ny marina ara-tsoratra masina Misia mazava arahinao eto amin'ny radio fahazavana.